Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo ny sary tamin'ny zana-bolana avy hatrany maina ny andro amin'ny ankapobeny tsika manerana nosy vao maraina no nisy an'ity rahona somary kelikely ihany hitantsika amin'ny sary zao nandrakotra ny lanitra taty amin'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritry Vakinankaratra iny ny tapany avaratra Atsinanana ihany koa dia mbola mijanona ao anatin'izay somary mandraondraona izay hatrany nisy ny orana tany amin'ny amorontsiraka raha ny 3 andro avy dia mbola ny maraina sy ny hariva aloha dia saika ahitana izay rahona izay hatrany ho an'ny afovoantany sy ny ilany Atsinanany afovoantany manontolo iny ny morontsiraka mety mazorana ao anatin'izay fa rehefa atoandro ny andro dia mibalika hatrany ny masoandro ny maripanantsika ihany koa aloha zany dia misy fiakarana tsikelikely eny ihany indrindra moa zany ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy atao anatin'ny roandro fa any amin'ny fiandohany herinandro vaovaona ny alatsinainy no mety hisy fidinana indray ny maripana ambony indrindra zany ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia somary mandraondraona vao maraina be eo ny ilany Atsinanana faritry Matsatra ambony sy faritra Iorombe iny torak'izay koa ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny distrikt'ny Taolagnaro voakasika izay ihany koa ny faritra Analamanga Vakinankaratra mety misy ny orana ho an'ny faritra Zavasy sy Analanjorofo ny ambiny kosa dia ny masoandro fa rehefa atoandro ny andro dia misava ihany ireo rahona hita amin'ny faritry ny afovoantany sy ny tapany Atsimo Atsinanany Madagasikara izay ho an'ny rapiso tolakandro dia mitoetra aloha zany ny orana amin'ny faritra Zavasy Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana iny ny takariva kosa dia manomboka mandraona indray ho an'ny ilany Atsinanany afovoantany fa ny atoandro aloha zany dia ny masoandro no manjaka ho an'ny faritry Melaky sy Bonglava kosa dia mandraondraona ny andro ny tapakandro hariva zany ho an'ny rapitso izay hatrany ny maripana vinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 9 degré celsius eo ny ambany indrindra ary tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny ambony indrindra zay ho an'ny afovoantany ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa midina hatrany amin'ny 5 degré celsius aloha any amin'ny faritry Sava iny ho an'ny ambiny kosa na ny morontsiraka sisa zany dia eo amin'ny 7 degré celsius raha makany andrefana kosa ianao dia 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius zany maripana vinavina amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny ho an'ny andron'ny alahady dia mbola somary mitohy hatrany aloha ny orana any amin'ny tapany avaratra Atsinanana mitatra kely anaty tany hatrany ny rahona indrindra moa zany ny maraina be sy ny takariva ny tena miaina an'izay ny ambiny kosa dia ny masoandro aloha ny tena manjaka amin'ny ankapobeny fa ny takariva araka ny fanatsidika teo na ny maraina dia mety mandraondraona ihany ho an'ny afovoantany sy ny ilany Atsinanany afovoantany izay ny ambiny masoandro no manjaka raha ny maripana voavinavina amin'izay alahady izay mety amin'ny 9 degré celsius eo ho an'ny afovoantany ary tafiakatra 4 degré celsius kosa ho an'ny faritra Analamanga midina 2 degré celsius ho an'ny faritry Matsatra ambony ny morontsiraka Atsinanany nosy kosa dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius eo ary ny any andrefana dia 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius hatrany aloha zany ny maripana voavinavina mipetraka any amin'ny faritry Boeny iny hatrany aloha ny mafana indrindra amin'izay fotoana izay ho an'ny andron'ny alatsinainy dia mbola misy hatrany ny orana satria dia somary misy ny rahona avy an-dranomasina zany mahakasika an'iny tapany avaratra Atsinanany Madagasikara iny vokany dia mitohy hatrany ny tanimborahona zany faritry Sava Analanjorofo ary mitatra kely atraty amin'ny ilany Atsinanany faritry Sofia ny rahona ao anatin'izay mandraondraona ihany ny tapakandro hariva ny faritry Melaky mety misy tanimborahona mandalo ao anatiny ny ambiny kosa dia ny masoandro no manjaka raha ny maripana vinavina amin'izay androny latsinainy izay hatrany dia eo amin'ny 13 eo any afovoantany zany hoe misy fidinana zany raha ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany izay any amin'ny tapany Atsimo Atsinanana kosa miakatra satria dia eo amin'ny 20 degré celsius raha toa ka misy fidinana ihany koa izay ho an'ny morontsiraka voany andrefan'ny Madagasikara iny eo amin'ny 20 degré celsius eo zay ny maripana vinavina torak'izay koa raha ny ambony indrindra eto Madagasikara any amin'ny tapany avaratra andrefana dia midina 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny latsinainy izay hatrany amaranantsika azy toy ny mahazatra isaky ny azoma dia ny tany falitoandrivotra teto Antananarivo ambany amin'ny ankapobeny ny tany falitoandrivotra teto Antananarivo nandritry nyity herinandro ity manodidina ny fetra ny OMS avokoa aloha ny rehefirehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika no jerevana dia vinavinaina mbola hijanona ambany amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay eto Antananarivo izay ny metéo-tsika tamin'ity an'ity raha fisy ray fotoana manaraka velomoto